zany tiako anao rangataka hery amin'Andriamanitra omen'Andriamanitra anao zany heriny zany androany satria tenin'Andriamanitra dia nilaza tsy misy fetra mifamezako ny fanahy ko anareo izy zany fanan'Andriamanitra dia herin'Andriamanitra angatao ny herin'Andriamanitra androany angatao ny herin'Andriamanitra lasa hoe ny herinao tompony hoeriko hoe raha eo miantso anao zay mangataka ary miantso ny herinao zay mba hameno anay androany zay le tsy mavita ny mihina ratsy miaraka amin'ny herinao na fioherina zay androany mandeha miaraka amin'ny herinao zay atonga ny atanjaka ny ara-pananay atonga ny atanjaka amin'ny lafikenanay rehetra atapio hoe zay androany tena mila ny herinao zay tena mila ny momba ny herinao momba ny stop mivavaka ianao fa tsy hoe meno an'le olona eo akaikinao sy naton'ny feonao dia magnatao zay herin'Andriamanitra andro anidinao anatiny samy mivavaka ary lasa nambavy manao zay manana mibatisan'ny fanamasina mitenena miteny tsy fantatry tereo ny fanahinao hivavaka forseo mihitsy vatanao androany hivavaka amin'Andriamanitra sy naton'ny feonao ataovy maheno eto amin'ny toerany androany ny feonao Aoka ramanamondo la boboshene bebe seke dege babando Rika ramanamondo la boboshene bebe singa la gabosh Beseke dege boya momba la gabawa sindo la boboshene dege baba Sanatul fiono mfafayro Ato versuan ke batena mfava keno yu Fale ane mansika te pamal fava Ane mansika pien fava Oh, la baba baba la baba singa le besh Bisa kita baba Bidire na natni atmosfera vama Sagalatul fiono asamena te famgava Ato se pugano gani kaskari ane demons Indo la shere besu
Sebab kan semua ampenamu sebab ibadah dengan ibadah forçamos para alimentar babalu lama libero sendiri lo que puedo sendiri veneno babalu bersama dengan asaman Kusen jori baisau tupo na tukane wano ni andron fadiana na yan arbola vun na sendo pamitan zane chamni farega propulon tafiun yer na wana Jesus Aoka na tafiun faswava na fena na tafiun fanambina na sinustro Aoka de mantrot fisavatra atakal ne no tsun manumcho velom no zai areno vella to anatnai bisa natin itong titiran tindahan demant o kaya ijer ng siya ng sarayavi o katungkoy no ang padresya o natin yahati anasita ng marari retensyon o tumbalan o katungkoy siuva na tatarapinan o bakit tifto na doon narivaiti manun na lefandesya na venendanta ang sarayavi fakagana wam lafkina na rieta ang ninaran Jesus o katungkoy no votan fa din isa ng team amnenaran Jesus. Amen. Afaka mastera na isterit. Hallelujah. Bara bokel nge knoe zawe te na mane ke no mitsu. Amen. No ente na fin faswaman. Amen na. Itu mo dia tikan ko mabaca Fam bola misia ni kart partenaria wanje bola tsna azan. Istimo zania tsara marina fa karta zimba ani uno ni fitiavano n'Andriamanitra indrindra mba fanoananao ny iraka misy atsika. Tadiorina sy nabafa enao io dia natao hanoana ny asan'Andriamanitra. Ka raha mba sitraka ny mba hanoana satria manomboka amin'ny 10 ariary le izy miakatra isam-bolana.
dia afaka mba raisinao le izy a tsangano tanany zay mbola tsy nahazo ohatranao mbola tsy nahazo an'le karta ka mila an'le karta dia mba atsangano tananao a fa omena ianao zany hoe isambolagna zany ianao manatitra an'izy dia dia mba homarika ny fanohananao ny asan'ny tompo za mino fa hitahinao amin'ny alalan'izany Andriamanitra dia manana ihany koa tsika hoa calendrier 2021 an'izay mbola tsy nahazo avelany eo le izy a vidio fa izy regny tompoko ny fisiny izy regny an-tramonao dia marika anankiray fa manaraka an'izao iraka zao ianao a miaraka amin'ny fandresena sy fahasoavana zay manaraka ny iraka zay misy atsika misy dikany zany regny misy onction anatin'izy regny kavana ka amprisiriko mihitsy ianao a raha ohatra ka mbola tsy nahazo an'le calendrier mba ataova asiriko misy calendrier an-tramonao tsy lafo be dia karakory aby vidin'izy io mora fa anao zany mila mba manery tena kely a mba mandray anjara am'le izy tahiny tompo ary ianao nahazo daholo tam'le karta tahiny tompo ary atsika etany kosa dia mbola mampirisika anao an-trano rehefa mba agny an-tokantrano a dia mba mizaha foana mba mivavaka ary manomboka zao moa zany a le intercession fataotsika isaky ny atoandro a dia ataotsika mpiangonana eto le amin'ny 12 mba sivy bravo mafy aloha zany isaky ny atoandro amin'ny 12 zany eto a misy intercession ho anao zay ka mipetrapetraka an-trano ary tegna marina raha moa ilainao ne zany ianao la tsy mihinana ihany isaky ny atoandro dia tonga avy eto mba mamonjy intercession satria misy fampianarana fohy kely hoentiko anatin'izay a dia vavaka am'izay tsika aveo vavaka ho anao zay manana problème vavaka ho anao zay manana olana isaky ny amin'ny 12 ora zany misy an'izay foana raha pitso zany dia efa misy a afaka pitso misy a arahana fampianarana fohy le izy a sady mivavaka isaky ny atoandro dia ny intercesseur rehetrarehetra zany a tokony obligatoire tonga dia tsy atao agny ambadika agny le izy fa ataotsika eto amin'ny grande salle eto zay mba mankasitraka an'izany mba manaova hoe amen ilainao zany normalement nge tsika am'le fifadikanana ataotsika tokony ento fogna antsika pariviny andro e fa am'le sasany miasa zany a dia mba hifampitsinjova dia le amin'ny 12 igny kosa mino fa afaka ianao a jusque ami'ray sasany dia rehefa miray sasany pile miravatsika dia samy mamonjy toeram-piasana moa ny sasany a sy ny sisa mino fa ankasitrahanao zany tena andao riavana tegna hitady an'Andriamanitra efa tsy mihinan-kanina eny maroko tsy aleo mba mitrotro amin'i Jesosy satria nao ohatra miaritra tsy mihinan-kanina nefa misy raha mahavariana be anao an-trano any dia lasa le spirituel ndraiky tsy ampy vataka raha mikolepaka tsisy varany zany raha hoe malemy be anao an-trano tsy feno hery fa ny tegna tokony ho izy aminao io ianao feno herin'Andriamanitra amen ka androany a dia hianatra isika hoe aoka ahiratra ny masonao maninona hoe mba tenenao an'izany ny akaikinao aoka hoe mba ahiratra hoe ny masonao dia sady tenena izy aoka mba hividy baiboly am'izay ianao dia mitenena amin'ny ambadika aoka hoe mba handray noty am'izay ianao amen alleluia zavatra anankiray tokony hiainana zany amin'ny fiarahana amin'ny tompo ny fahiratany masompanahy satria revana ny olona anankiray na dia ngeza be karakory na lava be karakory na matanjaka be karakory raha vao tsy mahita ny masony sahirana izy ny miaina izy mety afaka miaina fa oza hoe sahirana ary agnisan'ny zavatra mampijaly indrindra amin'ny fiainana ny fisina maso-jamba raha ohatra fotsiny ianao izao tampiainana masonao dia hitanao tsara hoe asarotany zany hoe andeha amin'ny trans express ety enasina bandy be masonao io dia alefa am'izay anao mivoaka veto mety ho tonga ihany ianao fa sahirana reo anao vao tonga agny dia ohatrohatran'izay kisarisary misy a amin'ny fiainana kristianina anankiray zay mbola tsy mahiratra ny masom-panahy izy matanjaka ary n'olo jamba farany raha misy feo dia tsy haiko fa dia nitahin'Andriamanitra amina feo mihitsy nga am'zareny mafy feo be zay n'olona jamba anao mbola tsy fanina tamin'olona jamba entsagna be zay ny vocal ohatrany spécial zany ohatrany hoe nifaritra akany dolo jiaby dia jerevo tsara fa na dia eo ara ny feony mafy fa tsy afaka manao ninina izy
satria riavagna ny fiainana mafiainana ny fiainana dia miankina amina maso tainy tompo anenao jerevona ny biby ara biby raha vao tsisy maso zany mijaly za moa te mitarimy ankoho dia nisy fotoana ny ankohoko tao poarany masony fa io tegna sahirany io nefa izy agnisan'ny akoho raha farany matanjaka fa raha vao nanomboka poarany masony na zanak'akoho kely ary nampijaly anazy raha i masotsika io tsy mahita mety be ny zavatra zay tokony ho anao lasa tsy azonao ary na nitoeragna azonao andianana raha voafetra ary possible mety andengan'olo mihitsy ianao aomby eo nefa tsisy aomby eo anaovan'olo karazana resaka isan-karazany ianao raha mbola jamba ny masona ary betsaka riavagna ny masona kristianina zay mbola jamba ny afantaranao fa mbola tsy mahita ianao tsy te asa sainanao asan'Andriamanitra zay anao misy olana tsy miasa saina am'izany mbola jamba zay ny masonao mbola misy raha tsy de tegna hitanao marina tsara be agnatin'ny fanjakan'Andriamanitra misy olona ataoko hoe fa ela be izy mivavaka fa izy tsy te hiditra mpiandraikitra zany so de manahiragna mo ao ndray ny sasany afantaranao hoe mbola tsy tegna mahiratra ny masonao tsy mampaninona anao na tsy mandeha am-piangonana possible mety atakalinao football ny fivoriam-bavaka possible mety mbola atakalinao compétition fivoriam-bavaka possible mety mbola atakalinao fampidivagna koho après midi fivoriam-bavaka mbola misy zavatra tsy hitanao ao mbola zaza zany ianao ny tegna marina ary anao rehefa tenenina am'izy vignitra ino ma distraction anahy za angamba misy raha za tsy raha misy sipa menaseny amin'ny sipa zany ny olo io ety mbo sipako kolahinao ny sipanao za magnanzany ho masiaka mihitsy ny sasany vo matenenao hoe ndoro andeha hivavaka avy lao any ro raha kare andoro atsika ro mena be agnisan'izany ohatra zany agnatina tokantrano ny lehilahy mifadianina fa le vehivavy tsy mifadianina na le vehivavy mifadianina fa lehilahy tsy mifaly satria le maso mbola tsy mahita zavatra nefa riavagna raha vo io masonao io manomboka mahita amin'ny tontolo mifanahy maro raha miova satria raha vo ianao mahita dia misy zavatra be da be ho avy hitanao zany ane mahatonga ny olona afaka maminany io riavagna manomboka mahita zavatra ny masony le maso ara-panahy izy resako fa tsy maso aran'olo ny olona anankiray raha vo mahiratra ny masom-panahiny vo mamikipy maso ivavaka fotsiny izy dia efa misokatra le deuxième ay vo akipiny fotsiny masony dia manomboka mahita zavatra be da be izy ohatra anao vo mifanena aminazy hoe angatabavaka ndao arozy fa hivavaka ao anao tsika izy vo mamikipy masony igny dia efa hitany momba anao zany zavatra zany nefa possible amitsika rehetrarehetra ary zao vanim-potoana iainantsika zao na zay ny baiboly hoe any amparany any izy lahantotrareo annofy njatovinareo aminany ahita fahitana possible aminao no mahita fahitana fa probleminao a misy raha mihidy agnaty maso ao ary zany mahatonga ny bokyny galatianina toko faefatra milaza anzay mba managna baiboly galatianina toko faefatra andimy voalohany ka hatramin'ny fahafito ao venao galatianina toko faefatra andimy voalohany ka hatramin'ny fahafito raha ao anao dia mandomba vakitsika raha ohatra tsisy baiboly anao dia mba teneno amin'ny akaikinao mbola vidy hoe za fo miazo malao galatianina toko faefatra andimy voalohany ka hatramin'ny fahafito izay mivaky toy izao a amin'ny anaran'i Jesosy aroy izaho raha mbola zaza ny mpandova dia tsy hafa noho ny andevo izy na dia tompony zavatra rehetra azy fa vezin'izay mpitondra sy mpitaiza azy izy mandra-patonga ny fetrandro voatindry ny rainy dia tahaka izany koa isika fony mbola zaza dia nandevosiny ampidim-pianaran'izao tontolo izao fa rehefa tonga ny fotoanandro dia nirahan'Andriamanitra ny zanany naterany ny vehivavy nateraka tao ambanin'ny lalàna hanavotana zay ambany lalàna mba handraisantsika ny fananganananaka ary satria zanaka ianareo
dia ny rahin'Andriamanitra ho atao-potsika ny fanany zanany miantso hoe abaray eo ka dia tsy mpanompo itsony ianareo fa zanaka ary raha zanaka dia mpandova koa noho ny ataon'Andriamanitra. io zany le heritage lova. raha vo iny fahafotsiny mahiratra ny masonao dia manomboka mahita ianao ny toerana misy ianao. hitanao mahatonga anao zao mbola magnambanimbany tegna, mbola misy zavatra betabe tsy fantanao momba anao. mahatonga anao mbola manamelo tegna, mbola misy zavatra marobe tsy hita ny masom-panahinao eo amin'ny fiainanao. Amen. Ka ao amin'Andriamanitra zao dia efa misy zavatra betabe efa nekeno anao. dia tokony hisokatra zany ny masom-panahinao io hoe enao nge neken'Andriamanitra ho zanany. ary raha zanaka ozy dia mpandova. mba imagineo nge zany hoe enao zany mpandova n'Andriamanitra. dia hitanao ny fomba fidiranao anatin'izay zavatra zay, agnatina vavaka anao manao déclaration. amin'ny mahazanaka Andriamanitra anahy dia mpandova za. inona daholo ary ny zavatra azo lovana. betabe baiboly zao milaza hoe any Jehova ny tany sy zay rehetra ho aminy, ka enao mpandova. donc zany raha mbola zavatra eto ambon'ity tany ity azonao raisina amin'ny alalan'ny vavaka. voateo mihitsy zany vavaka hoe amin'ny mahampandova n'Andriamanitra anao za miantso miliara eto ambon'ny tany a agnamboaranay fiangonana. Amen. tahin'Andriamanitra ianao. tena amin'izao fotoana zao za be kokony miliara regna re tsara zany o zao. ary io miliara tsisy madiniky maventy tao, tsy mampanino na amin'ny alalan'ny euro na dolara. za mila anazy amina miliara tonga Madagasikara. Amen. ampiasainao ohatran'izay le izy miaina am'le izy ianao. tsy afaka nefa ny vavanao hiteny an'izany raha tsy manomboka hitanao le izy amin'ny tontolo mifana. hitanao mahatonga anao ndraindray rehefa mivavaka tsy hitanao raha korany satria ny masonao tsy mahita. fa rehefa ianao tonga manomboka tonga am'le niveau manomboka sokafon'Andriamanitra ny masonao, manomboka lasa agny amin'ny papanao agny eo. e Jesosy mangataka ho an'ny papanay. rehefa sokafon'Andriamanitra ny masonao, manomboka mitondra mbavaka ny président de la république ianao. rehefa sokafon'Andriamanitra ny masom-panahinao, manomboka mitondra mbavaka ny mpiara-mivavaka, manomboka mitondra mbavaka ny roze marary any amin'ny hôpitaly. satria misy raha manomboka misokatra dia hitanao fohy kely na fotoana ivavahanao any. zany fahasoavana zany angatahako mba iraikitra ao amin'ny fiainanao androany. Alleluia. Amen. tainy Jesosy ianao. ka Andriamanitra efa nanaiky ny zavatra rehetra ho anao. fa ny olana riavana noho ny tsy fampimpalalana dia tsy hitataratra le izy. ny atao hoe tsy fampimpalalana dia fahajambana. jamba zay le tsy fampimpalalana, tsy hitanao le izy. hitanao zao misy fagnoarana nandrendray andro teneniko, misy ho an'ny olona mandraky ty ny androany tsy mahasaky mividy kirdan. veriny fa lafo be izy io. dia aleo ny rindrina anjareo folapolahany. itsokitsokirany nifinanjy akao izy akao le mpagnano anjany karaha misy mitodiky magnanimba reo magnome confirmation. dia anao ve mieritreritra fa olo farany bado izy? non, tsy bado izy, fa ny masony mbola tsy mahiratry, mbola tsy fantany hoe kirdan zany ane ka 500 mahazo marobe, tsy laninao agnatin'ny volan-draiky. sasany famafagnatrano ndraiky no alaigna alohany ndesitady famafa igny mba hainao moa taizy dolo andalovany famafa igny nefa dia averinao mandeha ambavanao. mahatonga ny olo akaikinao io mbola maimbo eliky, tsy fampimpalalana dao. zavatra azo train-tegna mora kely zany. voalohany izy kamo misy lamba, kamo mandro, sady kamo mividy alamo. zany fotsiny io e. zara tsy haiko mihitsy fa zara avinandro take. mety avinandro anao fa niazakazaky dia naimbo izy. tainy tompo
manenao. Misy zavatra marobe tsy fantatsika. Araka izy volagny zany. Ivery sasany fa raha lafo be cure-dent. Mavidy sikara paquet raiky. Ivery tsy mavidy raha isokirany nifiny. Tain'Andriamanitra ne ianao. Tain'i Jesosy ianao. Dia lasa tsy hita taratra le mahazanak'Andriamanitra atsika. Ka ny fanalahidy iainanao ao anatin'ny fanjakan'Andriamanitra revana dia fahalalana. Fahalalana. Raha te hitombo ara-panahy, mila mitombo zavatra fantatra. Raha tianana agnaherin'Andriamanitra, mila manam-pahalalana. Tain'i Jesosy ianao. Alleluia. Inona ny zavatra fantatrao? Zay ihany. Ary devoly rehefa miady amina zanak'Andriamanitra dia agny amin'ny zavatra tsy fantanao foana izy no miataky anao. Fa jamais izy andeha hiresaka aminao zavatra fantanao. Io ihany koa ny fomba ialana amin'ny antsoina hoe fahazazana ara-panahy. Fahafantara. Abandoro la sirapa mba samby hiala amin'ilay fahazazana ara-panahy. No mba samby hiala amin'ilay maso-dramba. Agnatin'izao fifadikana zao tokony zao ny fotoana iovanao. Satria magnino marao mavita mifady dianina nefa tsy mavita mifady iraiky. Mavita mifady dianina ve dia tsy mavita mifady tsy anenga. Mavita tsy mihinan-kanina ve dia tsy havita hifady tsy angalatra. Dia azonao tohizana tsy moramora zavy mavita mifady dianina dia tsy havita tohizanao tsikelikely. Tain'i Jesosy ianao. Hitanao mahatonga ny olona tsy ampy fahalalana na mahatonga ny olona jamba tsy hoe tsy ampy formation akory. Aloha hitso kely sao dia moka anao mitrehitra hoe ho an'ny olona tsy ampy formation zany. Ny tsy fampipahalalana tsy avy amina tsy fampina formation, fa ny tsy fampipahalalana dia avy amin'ny tsy fampina fankatoavana. Tsy mankatoa atsika, tsy magnano pratika. Ary matetika raha vao mpanampin'Andriamanitra manery anao anao pratika tenin'Andriamanitra dia halanao. Ohatran'izao hoe misy pasteur masika hoe tsy mety raha ataonao io satria tia hampagniraka anao izy hagnano pratika ny teny. Ny tonga dia tsy mety aminao. Zay izy. Tsy hoe tsy ampy formation ianao fa tsy ampy fankatoavana. Tain'ny Tompo ianao. Ka ny fahalalana io no antsoina amin'ny teny frantsay hoe connaissance. Zavatra fantatra ary ampiarana. Zay izy milazana hoe fahalalana. Raha ilaza amintsika zany ianao hoe, raha ilaza aminao zany tsika hoe ianao dia vehivavy manam-pahalalana. Tsy inona zay fa vehivavy feno fankatoavana. Reny tena ampy fahalalana reny. Ny olona zany raha voantsoma omena an'izay agnarana zao hoe ampy fahalalana dia egal ampy fankatoavana. Izy zany mavita magnano pratika zay zavatra nilazaina anazy. Tain'ny Tompo ianao. Alleluia. Matetika dia maro ny zavatra fantatsika nefa tsy ataotsika. Mitovy amin'olona jamba ihany ianao. Ohatra fotsiny zao. Hitanao zao ny tokotaninao fa feno fako. Dia inona ny raha ataonao? Iny problème anjare amin'ny commune anay io e. Tokony ataonjare aminay aty baka zao ordira io. Problème commune ndraiky mentsiny. Fa ino probleminao raha angoninao fakonao dia akajianao koa. Avakeo raha mandalo ka lesy le magnano fako dia amenao anjare. Iandry aniza ianao vao iova. Iandry aniza. Ang tanyo mihitsy izy iandry anjovy koa. Efa farany dadaketo dao le olo jiaby tsy mety mampiovanao. Tenena izy. Olo jiaby efa farany aketo anao mbola tsy iova. Farany tamin'ny bisop eky izy nomaly. Asa mandignino koa no koa. Fotoana zao rasana bavy mba iovatsika. Tena fotoana zao mba anetrenao tena hoe tena alors anga zany io. Za aloha mahitanao ndray mba faniova amina pause. Sasa le bebe kibo regny karaha mba faniova kosa mba asitsika bravo e. Amen.
izy io ane raha sirabavy enao no manomboka miova e fa tsy hoe Andriamanitra ny tonga dia magnova, enao mila miova. Anao zany isan'andro aza mietrehitra mihitsy hoe andinganao manam-bola be vao mipaozy. Rehefa fantanao fa andeha hivavaka anao vake efa tsy miala fitaratra anao letra miteny. Fa eo anao ataonao milamina ho tegna marina zany amin'izy io natao hoe milamina e. Ianao rehefa andeha etiko zany mianatra mba milamina fa iny tompo ianao. Ajerevanao akanjo tsy maninona friperie fa ataovy le fanimpanaoko anao le magnome voninahitra an'Andriamanitra reny. Dia na anao raha agnatin'ny lizy avy eo alezy tsara, na anao raha maheno tsara hoe ao tsara za zay mandro fa tsy raha ranomanitra foagna aporitsitra sady mandro. Efa teneniko anao teto nge zany atsika mifadianina iny mamoaka fofo e hatramin'ny randrana anao iny malaky masify io raha vao tsy milamina randra. Fa iny tompo anenao. Alleluia. Matetika za to dia maro ny zavatra fantatsika fa vitsy amin'izy regny mba ataotsika. Karaha ny olona anankiray mahalala ny anao soa nefa tsy manao ozy ny baiboly dia ratsy noho ny mpanompo samby. Baiboly mihitsy miteny anjara. Raha anao zany mahafantatra hagnano raha tsara, hagnano raha manjara nefa tsy magnano, mbola ratsiratsy noho ny mpanompo samby. Hitahainao ny tompo. Alleluia. Ny zavatra fantatrao ka amin'ny fotoana ampiarinao iny no afaka hitsanga amin'ny fiainanao. Ary tegna mahafinaritra amin'iny lasa force ho anao le lasa hery. Indrindra raha voatenin'Andriamanitra. Raha voatenin'Andriamanitra. Zany ane afaka mahatonga antsika tratrana fakapanahy foana matetika io e. Satria amin'iny Andriamanitra manao défi mihitsy izy devant Satan. Ho hitanao fa ho chargeko hery zanakeo androany. Mandefa tentation Satan atao ambadika. Anao atao ambadika. Dia Andriamanitra sy devoly zany io. Dia anao agnivoky. Eo zany Andriamanitra mety possible mety mba mizesta mihitsy tsy resinao io. Fa iny Andriamanitra anenao. Ka ny minitra anao zany tratrana fakapanahy dia mietrereta fa hisonitra grady anao raha mandrisy an'io. Ho feno hery anao raha mandrisy an'io. Raha sagnatrin'ny vava anao tafalatsaka moin baterinao. Maheno ve anao e? Da iny tompo anenao. Alleluia. Maro anefa riavana ny olona miavona, tsy te hiandreny izaniza, tsy te hianatra amin'izaniza, tsy te hankatoa. Nefa riavana tsisy fiainana tsaratsara an'izany hoe misy olona afaka mizara zavatra tsara ho anao. Amen. Tsisy tsaratsara an'izany hoe manana ianao mpanompon'Andriamanitra zay afaka hanoro lalana anao, zay afaka hizara révélation aminao. Karaha ataoko zao ne mba mitady izao vola andeha mpianatra anafo za tsy mahita e. Zay mba misy eba amin'an'iny. Tegna maro. Za tegna lina zavatra sala amin'izany ary mila an'izany mihitsy za mifiaina. Da iny tompo ianao. Alleluia. Amen. Da ihany Daniel dia nilaza mihitsy fa tamin'ny alalany famakiny bokony no namantarany zavatra. Sao izy dia nalala tamin'ny alalany famakiny boky. Anao ve mba mamaky boky? Mba boky karakory fivakianao isan'andro. Fa misy secret agnatin'izy ireny. Ka ilaina ny mahalala zavatra, indrindra ny zava-panahy. Ary zay zavatra zay no motivean'ny Daniel hivavaka. Rehefa namaky izy nahita tato agnaty boky, dia iny nanosika anazy hivavaka. Ary matetika regny zavatra eninao regny, ohatra ianao zao avy maheno toroteny eto ka vonona ny ankatoany le toroteny ianao, iny toroteny iny manosika anao hivavaka. Miona amin'Andriamanitra hoe tompo araka le teny regny tam-piangona. Dia iny ianao lasa miona amin'Andriamanitra amin'ny alalan'iny mesazy. Da iny Jesosy ianao. Alleluia. Maro amintsika mangataka amin'Andriamanitra satria tereny fahoriana sy ny tsifitsiny. Ary betsaka moa ny olona mangataka amin'Andriamanitra satria mijaly. Vitsy kely mangataka amin'Andriamanitra amin'ny alalany mba zavatra fantany.
zany mahatonga atsika tsy mahazo vanim-bava. Ohatra ianao zany zao mifadianina agnatin'ny 120 andro, dia mety misy zavatra angatanao amin'Andriamanitra. Tsy le anao le mitaregna be igny no mahatonga le valim-bavaka mivaly. Tsy hoe hitan'Andriamanitra fa vida be ny estomac-nao na hoe fa nanomboka ny kibonao. Fa mamaly anao Andriamanitra a partir ny zavatra fantanao. Ino raha mba fantanao? Ohatra zany anao mangataka amin'ny tompo dia asianao verset, mangataka amina fatakarana fa tsy mangataka fotsiny. Amen. Jerevinao tsara ny ny Bartimeo jambe. Rehefa reny Jesosy nandalo, ny olona namontany iny rehetrarehetra dia nilaza fa Jesosy avy ao Nazareta ozy no mandalo. Fa jereviny ny fomba nagnitara Bartimeo anazy hoe ry Jesosy zanaky Davido. Azonao tsara. Te ampafantatry Bartimeo hoe fantako anenao e, na dia jamba raza. Zany misy zavatra fantako e. Taiza nafantarany Bartimeo zany, ny eno izy hoe zanaky Davida nge zany Jesosy zany. Ary jereo tsara fa inona nataony? Mandrafo amiko. Satria fantany fa olomeloko izy, fantany fa tsy mendrika izy, fantany fa misy zavatra hafa teo amin'ny fiainany. Dia rehefa niaona tamin'i Jesosy izy, tsy le frazy naveriny olona ny naveriny, fa nisy zavatra fantany. Ka rehefa mivavaka koa ianao anatin'ny 120 andro, azafaly fotsiny hoe mangataka tomobily, mangataka an'izao, mangataka an'ry, fa amperao amin'ny zavatra mba fantatrao. Dia rehefa amin'izay, izay fahalalany Bartimeo zay natonga an' Jesosy tafitsana. Tonga dia nitsariny hoe i raha mankaty izy ozy Jesosy. Dia niaraka tamin'izay, vao tonga teo Jesosy, ino moa raha tianao? Karakôry kabarina olo e? Manakôry moa izy ty? Ino moa jijy e? Ozy gafa ny mba ampahiratana ny masoko. Teo izy vao nitenany izy. Nlazainy aloha izay zavatra fantany. Dia aveo izy vao nanomina an'le tena important aminazy. Fa atsika nendray vao miaona amin'Andriamanitra, dia faliny tonga dia mangataka fotsiny. Fa tsisy zavatra mba fantatsika makasika an'Andriamanitra. Ka iny tompo anenao. Tadidiko tamin'le tsy haiko inona moa ny zavatra nizaraigna tetigny zay dia namontaniana hony tao mbavahady mba fantanareo ny paster say. Zao agnaran'ny paster izy koa inare Daniel ozy izy sasany. Tamin'ny confinement igny nizara vary zay tsika teto. Dia na ina le hoe mizara vary, tangorona be ny olo avy agny. Ta iny Jesosy mbavahady ke ino ka hain'olo jiaby igny. Ta iny tombo. Sasany mivaka ny tonga dia fany fiadana no. Zany mbavahady tsisy ianao. Dia lasa io malo. Dia sasany ndraiky mba mahety biblesse tay. Biblesse. Ary tonga dia fanta foana le tsy mpandeha. Mbola mbavahady iny manaraka antsika ny fahasoavana biblesse ta ozy. Dia ozy hoe mbavahady tsisy ianao. Zah mpivavaka akato. Zah marosy koa tsy vavaka akato maheny zay. Izy io beriko izy rota mbavahady ny agnaran'ny paster Daniel. Zany mampime be le izy. Izay mahatonga ana miteny hoe rehefa mba hangatany zavatra amin'Andriamanitra, iresaka amin'Andriamanitra, tokony misy zavatra fantatra. Mbola ny mbavahady zany na tonga dia fantatsy izy zany e. Atsika be zany e. Dia rehefa zao amin'ny Baiboly zao milaza midiro amin'ny mbavahady ozy amin'ny fisaorana. Tsara. Zavatra tokony ataonao zany, satria Andriamanitra misy toerana hipetrahana. Andriamanitra manana ny vavahadiny. Dia ahoana ny fomba hidirana ny vavahadin'Andriamanitra? Amin'ny fisaorana. Asa meka tonga dia hangataka. Ma imagine nge tsy hiditra andrano koa dia efa nitafitrano ndraika tsy miditra. Amin'ny fenetra tsy maintsy amin'ny vavahady ianao miditra. Boky salamo anefa milaza hoe midira ozy amin'ny vavahady amin'ny fisaorana. Anao ve mba zatra misaotra? Hoe misaotra anao za Andriamanitra fa nomenao tombonandro hoe saotra Jesosy fa menao fahasalamana, mankasitraka ray satria menao hery afaka mbola miaona aminao indray androany. Miditra ao mbavahady amin'ny fisaorana. Ka agnatin'ny 21 jours iarahantsika eto be da be ny zavatra andeha ampianarina anao.
dia ireny zavatra eny aza enona fotsiny fa ampiara vo mahazo lesona anankiray anao zao avy eo rehefa mivavaka tonga dia ampiara ary za tena mba te hitezantsika mihitsy manomboka zao rehefa tonga eto mivavaka fa tsy mitakoritsikoritry ary mila mivavaka mafy tegnenao zany le kekinao mila mivavaka mafy tena ataontsika agnisan'ny zavatra nananarany bisopy anah mihitsy zany teo ozy izy mampalelo anaby eo izy le olona olontsika ozy rehefa mivavaka ozy mitakoritsika zany no atsika rolo malemy tinana zany ono atsika ozy zay moka vankiriry karaha malazolazo iny atsika ozy eo za mantsy anazy iovatsika oa zany sary zany fa za matatra anao bisopy ary am'izao ke izy zao magnara-maso mihitsy da iny tompo anenao hoe nampiariny ve le zavatra nampianariny sa nampiarinao ve le zavatra nampianariny sa tsy mila mahafantajavatra ianao raha tia hita an'Andriamanitra raha tia eona amin'Andriamanitra amen agnatin'ny fifadikanina ataontsika ty tokony misy zavatra miova ho za mizeny anao tokony manomboka mahiratra ny masonao ahita zava-baovao Bartimeo desay vao namontany izy fa inona ozy zao zavatra maresadresaka zao dia nisy namaly anazy hoe Jesosy avy eo Nazareta no mandalo fa jereva amizay rehefa reny fa nandalo tamin'ny devant le olo dia ozy hoe ry Jesosy zanaky Davida ry Jesosy zanaky Davida mamirafo aminy na ny olo regaga indray naiza nile zalahy tiany zay iero nampianatra azy na ny olona zany dia gaga de satria na ny apôstôly ara tsy nafantatra hoe zanaky Davidy mety nafantatra ihany fa tsy zatra miantso azy am'izany anarana zany fa izy zay jamba nagnambaka ny mahiratra ta iny tompo anenao da in'Andriamanitra ianao io hoe minao fa misy zavatra azonao agnatin'izany lesona zany amen amen mamaly anao Andriamanitra raha maheno ny sitrapony zay lazainao anaty vavaka laza hoe amen inona moa ny sitrapon'Andriamanitra zay zavatra notenenin'Andriamanitra amen mamaly anao Andriamanitra raha maheno zavatra araka ny sitrapony lazainao anaty vavaka zany mahatonga Baiboly milaza hoe raha mangataka zavatra araka ny sitrapoko ianareo izy dia ho ataoko zany inona ny sitrapony zay notenenina inona ny sitraponao zay niteneninao amen tainy Jesosy enenao alleluia nanolona ny Goliata ny zavatra namaika ny Davida tsy nijery any Goliata fa nanontany izy ny valipity azo zay maharesy ny Goliata aza hoe amen zany zany fantagarana zany tsy tany amin'le adversaire izy no nifantoka fa tany amin'le récompense tsy tany amin'le problème izy no nandeha fa tany amin'le valipity efa hafa mihitsy zany fomba fijeriny Davida zavatra izy le lesako anao hoe manana le caractère dominatrice izy tegna tia midomine tia midomina zavatra hoe ty domineko ty atramina liona ny domine ours ny domine ozy Goliata io tsy ampireglena io le mentalité mihitsy efa niova zay le maso mahiratra zay mila anagnanao zay amen io anefa ny maso mahiratra zao teo dia mifamatotra amin'ny zavatra fantatra nafany Davida nandresany Goliata nisy zavatra fantany hoe ny zavatra mananaina rehetra ozy Davida raha vao voadogna mafy amin'ny andriny akeo dia mora maty anao zany expérience zany dia vao nijery any Goliata ray mandeha izy aloha jerena hoe feno arma daholo mivatany Goliata tsisy leram-pilo ankoatra ny tegna amin'ny andriny Goliata azonao le izy misy varavarana eo izy manasy ola mitanika eo trima zala ka mafaty izy ke azonao le izy ta iny tompo anenao ary izy spécialiste amina fanipazana pilotry karaha ataoko sanisany tamin'ny réveillon tantrano taminay tao maresaka amizala aminay re za dia ndao za sitsika tavoango za milohanare dia tifiro ahitanareo hoe tireur d'élite pasteur tsisy sanagnano ameko 10 raiko zany
Azafady. Ka i Davida zany tegna masaky miloka mihitsy raha vao iresaka pilitra iny resaha. Hoe asivagna paoma ambony lohanao ke dia riatany pilitra vaty. Fa i paoma io foagna mifitra lohanao tsy voakasika. So ihany Davida mpanjaka fitsike. Karahan'izay nantsovintsika izy nagnanovagna essai taminao. Dia hitanao vokatr'izay zavatra fantany zay, vokatr'izay expérience nanagnany zay, dia mora be taminazy nandresany Goliaty. Fantany zany hoe eto amin'ny andriny eto izy raha vao voadogna mafy na ino io maty. Satria fa nitesteny zany tamina liona, testeny zany tamina karazana biby isan-karazany. Hoe raha vao aketo mety zany voadogna mafy dia mora maty. Indrindra amina vongam-bato na pilitro. Raha mbola tefa-tsofoka izy mety lakintina foana hitanao. Fa raha vongam-bato tonga dia amatera mihitsy mitabolaka. Dia ino izy ianao ny zavatra nisy? Rehefa nanolonany Goliaty izy, tsy maika izy hijery ny angezan'ny Goliaty, fa nidéclaré izy ny fandreseny. Tanao le fomba fijery? Ino izy ny valipity ho an'izay maharesy any. Tonga dia agny amin'ilay mpandresy izy no nandeha. Fa tsy nandeha midevine matsia sanatsia. Tsy zany nataony. Tsy ohatrany fijereo zavatra. Anao ndraindray raha vao tratrana zavatra mafy dia zany sanatsia mahozonao. Fa i Davida tonga dia tany amina récompense izy nao tany. Izy koa maresy an'io zany izy dia ina dolo ny maina anazy. Matany sao tsisy hafa avake koa avake jusque tapy le récompense. Zany hoe mila midéclaré ny fandresenao ianao fa efa voasoratra zany. Vakeo tsara zao Baiboly manotra no ny mpandresitsika amin'ny alalan'ny tetsika. Tompo fantatro fa ao anatin'io zavatra io na sarotra aza io fantako efa mpandresy ahy. Satria manotra no ny mpandresy ahy amin'ny alalanao le tia ahy. Tononoko sady raha tompony fandresena sady seleko amin'ny rano Jesosy. Asivagna selazy. Tanao maçon mahay tsara zany hoe mila selena. Ino ny selena anazy? Rano Jesosy. Alleluia. Hitanao fa tsisy raha votsotro eo. Tainy tompony isika rehetra. Amen na? Ka mba fantatrao ve ny valipity ho anao raha mahaleto amin'ity tany ity ianao? Mba fantatrao sady ve ny valipity ho anao après an'izao fifadikana ataonao zao? Mila hitanao zany. Satria rehefa ny zavatra tsy hitanao tsy omen'Andriamanitra. Zany natonga an'Andriamanitra nampianatra ny Abrahama aloha mba hahita. Jerevony kinta, jerevony fasika. Mila mahita aloha ianao. Io tahaka zany ozy ny taranakao. Ka ao anatin'izao 21 jours zao mba mianara revana mba manoky nofinofy anaty. Mianara mba manoky sarisary anaty. Satria isaky miona eto anitsika anao voatsodrany foana. Isaky miona eto tsika anao vavahana foana. Manombo mahita. Inona no hitanao? Alleluia. Tain'i Jesosy ianao. Zay natonga ny Jesosy mbola namontany amin'ny Bartimeo, inona ny tianao ataoko aminao? Raha ho zavatra zany mbola tsy ao anatinao ao tsy possible na dia hivavaka vazavaza be karakory eto atsika. Mila hitanao aminao aloha le izy voalohany. Mila manomboka aloha zany mahita le fiovan'ny vadinao. Mila manomboka aloha zany mahita fa iny nareo fa dia vidy moto amin'ny raha reny. Mila mahita ianao nareo magnamboatra trano. Mila mahita ianao no tantanina Filipiana magnano mariage. Ay tompony ena. Ay magnano bread reny. Bread, bili bread. Bili. Sino berapa lagi bread, apa bili. Armis gomba bengeng, empat siale berapa lagi nyuli yes bengeng. Falele nunu aku. Vakim buku salam faropulo. Bola ovetske.
Tagmakanao itihinan ka rafinitiniengat gamen na no. Salam faropul, andin fain nagkatramfava. Usa ito minaran Jesus. Salam faropul, andin fain nagkatramfava. Awan nagsaros David. Ninaran Jesus. Ang kaitin de fantax. Manginos David ah. Aleluia. Ang kaitin os de fantax pa Jehovah mamunjo de voushin. Amaliás e avem lantin fa amasina nini amnyerin fa munjentan ne kapana sasan tukem kales sasan em soval para Isai kusa diam nenaran Jehovah mantai nutirane irode rera gasad lav fa Isai kusa e fam tsanga na simjo enzenga zan fumof Jesus Yusan jab tutuk ne tono ul molat sinyade ne bzoro tabni wo reun rera reun lav faza reun mitsangana sad mitjo arnan bone na senza kape anche tinus de fata parete lazim David de famaita saade aos David kay nosan miluon en riseno mila maita saade no mila maita saade no fam vale problem bila maita sa atin no famanus bene asanao bila maita sa atin no fainin no manumkan sangat manumkan stakat takaran at sinfeno no bila maita sa atin no haleluya nang bolang stop ng fifadikan na to sikat bila maita sa atin no jerev mo fombiazan David nfamantra tamzabata fanta anche tinus dia fanta Jehovah mamunjul bouche Jerem fa Goliata varina ne vern fa zanak Israel mitovy amin'olona rehetra David. Azonao ve zany? Zay ngy rehefa mahatonga ny olona rehetra dia agnamanimbany atsika. Zao mo pasteur David zay. Vama va iza. Niendita iza. Oya tsisy raha tsy koran'zare. Mitovy tamin'ny Goliata. Ka ny olona mijery anao diso fijery teteky. Izy zao tsy amteny metrehitra fa olona mitovy amin'olona rehetra ianao tsy fantany fenao izy zao najoboka agnatin'ny fanatreran'Andriamanitra najoboka agnatin'ny fandresena anao io najoboka agnaty voninahitra ianao najoboka agnaty herin'Andriamanitra ianao okoresinao zany amin'ny anaratra Alleluia dia anao mivoaka avy eto am-piangonana iny very mbola mitovy amina viavy jiaby very mbola karanao taloha manjary antsika tsiny zany anao tsy mitodiko te izy voakaka namova ozy izy igny ozy namova ainy tompony anao ka i Goliata varina no everiny fa zanak Israely mitovy amin'olona rehetra David tsy nampoizy fa i Davida dia olona mitondra ny fanatrehan'Andriamanitra tsy ampoizy ny problème io tsy ampoizy ny olo mankahalanao io fa ianao mijery anao io manomboka mitondra ny fanatrehan'Andriamanitra oka mba iraikitra any anatin'ny lalanganao any fanatrehan'Andriamanitra iraikitra amizay rehetra lazainy vavanao ny fanatrehan'Andriamanitra raisany amin'ny anarany Alleluia amen hoisy disokady zay toela everiny fa mitovy amin'olona rehetra ianao tsy fantany fa zanak Ziona ianao tseny tsara ny amenina ny sasany Alleluia le tsika eto ngery lasina bavy hafa mihitsy za tsy miteny hoe tsizy ny agny ambadika agny fa za milaza aminao fa hafa mihitsy neto ianao io zao mitsika miteny io tsy eto agnatin'ny ty trano ty mihitsy misy ianao fa hoentin'Andriamanitra ianao ajoboka anaty fahasoavana Alleluia maro amitsika eto avo regle mitrosony amizay zinaleto mona aminao amizay mividy zavatra lafo vidy omona aminao amizay miaina satria androany ariva ajoboka ianao mia hoe ajoboka ianao ajoboka ao anaty fandresena ianao Alleluia amen amen Alleluia amen Joba ihany koa dia ohatran'izany ry hafa Joba raha vakianao ny tantara ao amin'ny Joba fasimy ambin'ny folo andiny voalohany ka hatramin'ny fadimy amby roapolo efa tonga any an-trano anao mamaky azy Joba 19
avy an-tsaina. Fa i Joba dia nijaly tsisy karazana raha tsy nahazo anazy. Izy efa tena amin'ilay fitenenantsikantsikanana ty hoe efa teroterokainy tavela. Efa tsisy fanantenana novelona intsony. Fa mbola namoaka frazy Joba ozy. Nefa ozy izy ankehitriny dia fantatro fa velona ny mpanavotra. Entsena zany izy le tao agnatina fahoriana mangitsikitsika io. Fa tsy hoe vao namoaka tôbily tamin'ny raseta ko. Izy le mbola tao anatina fery ny olona rehetrarehetra niala anazy daholo. Zany angeny efa matetika rehefa anao manomboka tsisy vola, rehefa anao manomboka tsy dia matolotolotra firy, rehefa anao manomboka tsy dia mahavita manome, ny olona rehetrarehetra te hiala anao daholo. Ka i Joba riavana dia efa nialany namany, nialany fianakaviany, ny vady niara mbola mandatsa anazy sanandro. Fa ozy izy Joba hoe ankehitriny fantatro fa velona ny mpanavotra. Ny fiainanao raha lasa namavy dia voatahiry ao ambadiky ny zavatra fantanao. Ny fandresenao dia mifamatotra amin'ny zavatra fantanao. Ka na dia sarotra ny lalana lalovana, na mafy ny zavatra trenao androany, ok anao hafantatra fa tsy maintsy mivoaka mpandresa ianao. Ok anao ahita fa Jehovahandriamanitra mijery anao foana isanandrosanandro. Alleluia. Amen. Amen. Misy zavatra fantany Joba. Ijerevy fa tsy resy mihitsy izy. Zany zavatra zany mahatonga anao hoentiko foana amin'ny fampianarana isanandro. Tiako ianao misy zavatra fantanao. Zany mahatonga anao maka fanoharana be da be amin'ny fiainantsika andavanandro. Satria tiako misy zavatra fantanao. Ty Baiboly milaza fa raha fantatrareo ny marina dia ny marina no hanafaka anareo soanay. Alleluia. Amen. Ao amin'ny Korintiana voalohany toko fahenina andiny fasivy dia milaza izy. Korintiana voalohany toko fahenina andiny fasivy. Mivaky toy izao manao hoe ny anarantsosy moto fantatrareo fa ny olona tsy marina tsy mba handova ny fanjakan'Andriamanitra. Moto tsy fantatrareo va ny fiainana miaraka amin'Andriamanitra revana dia mifamatotra amin'ny zavatra fantatra. Ao amin'ny Korintiana voalohany toko fahenina ihany andiny fadimy-ambin'ny ary ambany ary. Tsy fantatrareo fa momba ny tenan'ny Kristy ny tenanareo. Tsy fantatrareo va ozy. Korintiana voalohany toko fahenina andiny fasivy-ambin'ny ambany ao. Ahoana ary ozy izy. Moa tsy fantatrareo fa ny tenanareo dia tempolo ny fanahy masina. Alleluia. Mila mahafantatra ianao fa ianao io fa tsy mitovy aminao taloha intsony. Ary Baiboly dia milaza fa raha misy ozy olona ao amin'ny Kristy dia olom-baovao izy. Efa lasa ozy ny zavatra taloha, indreo fa tonga vaovao reo. Ianao io zany tsy mitovy aminao taloha, tsy mitovy ianao tamin'ny 2020, tsy mitovy tamin'ny ianao maly ny androany. Olom-baovao ianao. Raha mba hitanao mora lasa nababo famirapiratany voninahitr'Andriamanitra amin'ny fiainanao io. Dia tsy ianao mihitsy le nanamelo tena. Antsika ngirabana rehefa tena mijoro tsara amin'ny tompo tsy zaka mijery atsika. Mamirapiratra. Alleluia. Mamirapiratra tahaka ny famirapiratany kintana. Alleluia. Tain'i Jesosy ianao. Ianao io zao raha mandeha amin'ny toerana matetika tsy fantatrao dia hitanao lavitra. Satria tsy fantatra. Fa nazavaiko teto zany latadinao. Ohatranao zao indesina amin'ny toerana raiky tsy fantanao. Na dia ataoko hoe miala kely ny aizanao tsarimasina fotsiny ara hoe mitsofoka kely agnatiny. Dozonao andalana eo. Mbo lavitra eky tany, mbola tsy tango. Fa rehefa miverina avy agny ianao, dozonao hoa efa tonga arabenga atsika. Ohatrany hitanao akaiky ilay izy satria fantatrao. Amen. Magnamora zavatra ny fahafantarana. Na ny zavatra lavitra eo rehefa fantanao akaiky. Dia rehefa ngeny olona ambany vola, raha hotaninao marao tanàna karantsy hoana, mbola lavitra samary ambadika koa. Satria efa fantany. Satria efa hainy. Fa anao le mandeha amin'ilay izy. Malaiky mariny no la volengo aketo eko. Ka mariny no lanjahambesa lahy ao. Satria izy efa zatran'le izy. Fa anao vao sambany tonga eo dia anao mahita an'le izy sarotra. La iny toko ianao. Amen. Matetika le distance tsy niova fa ny fahafantaranao no nampiova anazy. Alleluia.
raha fantatsika tsara amaraparantsika lesona tamin'ilay fampakaram-bady tokana tsy mbola fotoana iny hoe tokony anaovan'i Jesosy fagagana. Zany hoe tsy tokony mbola anao fagagana. Tsy haiko raha araky ny voalazan'ny mpandinika mbola à l'âge de 12 ans hono Jesosy tamin'iny. Mbola vao tovolahy kely. Dia mba nentin'i Maria namonjy mariazy. Dia zay natonga anazy hoe raha vehivavy izy mo mifaninona akory zasy ianao mbola tsy tonga neny fotoana koa. Amin'ny Baiboly teny anglisy moa izy tena mazava tsara fa amintsika moa hoe fotoana. Mbola tsy tonga ny fotoana koa. Dia inona ozy ianao ny zavatra nisy? No ny fatakaran'ny Maria. No inona hoe? No ny fatakaran'ny Maria dia nisy fagagana ny tranga teo. Fantatry Maria hoe mpanao fagagana le olona miaraka aminazy. Indray anao tonga eto ziona mieritreritra hoe tonga amin'ny toerana ordinaire fa tonga ao anaty fanjakan'Andriamanitra ianao. Na dia tsy misy mivavaka ho anao ary fa ianao eny amin'ny seza eny possible ianao mandray zavatra. Misy olona nery avana vao miditra amin'ity fiangonantsika ity dia efa midobodoboka ny fony. Mangovitra izy e. Satria misy atmosfera hafa eto fa ianao no tsy mahalala. Ka i Maria nahafantatra fa ao amin'i Jesosy misy zavatra. Aoka koa ianao afantatra fa ianao tsy kokaty fa misy herin'Andriamanitra ao anatinao. Alleluia. Amen. Tadio avana fa maro ny fiainan'olona rava noho ny tsy fampimpahalalana. Jereo vange fa betsaka ny zavatra fantatrao zay hatramin'ny nandehananao teto. Malahelo aho milaza amin'ny sasany fa betsaka ny olona ravany devoly nefa fa nomegna zavatra izy. Ny antony tsy ankatoaviny zay rehetra lazainy eto. Tsy mankatoa izy. Fiainany ihany ny ataony nefa izy sady mandeha am-piangona. Ny adalany ihany tohizany nefa mahazo fagnanarana isan-karazany izy lasa tsy mahita vokatra izy. Fa iny Jesosy ianao. Tsy misy vavaka miavaka zany. Tsy misy hoe ry vavaky ny olona grana, vavaky ny olona manahoana. Tsy misy an'izany. Fa mila fantatrao fotsiny Andriamanitra amin'ilay domaine zay tadiavanao anazy. Azonao ve zany? Ohatranao zany manandra-bavaka, manandra-peo hoe hitondram-bavaka zavatra anankiray. Mila mahafantatra an'Andriamanitra amin'iny teboka iny ianao dia valy zay rehetra tadiavanao. Maheno an-tsara ve ny zanak'izio? Alleluia. Amen. Ny devoly angery avana tsy mahery zany. Fa ny zavatra ataony mamitaka. Tsy azo lazaina vao fitaka nefa ny olona anankiray raha tsy hoe amin'ny zavatra tsy fantatra. Matoa ianao vao fitaka nisy zavatra tsy fantatra. Fomba ampiasain'ny devoly dia izy mamitaka. Nilazana fa vao fitaka ny olona anankiray dia noho ny zavatra tsy fantatra. Ianao tsy azo fitana amin'ny zavatra fantanao zany. Sa tsy marina ve zany? Tsy azo fitana anao amin'ny zavatra fantanao. Asa matahotra tsony ianao fa ny fiainanao ifampelantanan'Andriamanitra. Ianao mbola tao anatin'ny kibon'ny mamanao no efa nihevitranao Andriamanitra hoe ziona iny mivavaka tanito. Ianao nge raha mifankalanao fiangonana sana amin'izao mety tsy anisan'olona mipetraka teto ianao. Fa noho le programan'Andriamanitra dia eto ianao androany. Ary tonoloko ny fahasoavan'Andriamanitra hitay anao, ampandresy anao, hitahiry anao ny anaran'i Jesosy. Alleluia. Amen. Mila fantatrao ao amin'ny fanomponan'Andriamanitra fa efa voavela heloka ianao. Zany koa zavatra anankiray mila mba fantatsika zany. Anao ve mba efa mahafantatra fa voavela heloka? Ndraindray tsika mbola manamelo tegna foana nefa tsika efa manana an'i Jesosy. Raha nandray Jesosy ianao, Jesosy mamela ny heloka ao. Amen. Noho ny rany Jesosy dia lasa zanak'Andriamanitra isika. Alleluia. Amen. Amen. Amin'ity hariva ity manodidy ny masonao mba hisokatra. Manonona fahalalana tsara hitoetra ao anatinao. Ary mamaro problème rehetra manahirana anao. Hoe tsara, oka hiala amin'ny vatanao io. Hiala amin'ny toerana misy anao. Hiala amin'ny toeram-piasana. Hiala amin'ny fidiram-bola. Mandidy ny asan'ny démoniaque hivoaka. Zao dia zao mivoaka amin'ny olona ianao zay. Miala amin'ny lehilahy io ianao. Miala amin'ny vehivavy io. Zao dia zao manonona fandresena ho anao. Manonona fahitampitio anao. Manonona valim-pitia amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Oka ho sikana amin'ny aretinao ianao. Raisy ny fanasitrana veredavy.
manana ny afo ny fanasitranao any tsara iaby any satana mandidy anao azy ao ianao namaritra ny fiainan'ny vehivavy io vaako ny fatorana rehetra ny anaran Jesosy oka ho afaka amin'ny fatorana ianao mimima ihany koa zavatra nidiny satana ny masom-panahinao tonomoko isokatra zany androany arivo miao hoe misokatra manomboka hita fahitana ianao manomboka nire feon'Andriamanitra asokonao mora sensible amin'izay anao fanatrehan'Andriamanitra tsy ho sarotra aminao ntsony manomboka androany ny anire feo azo taritanana avy amin'Andriamanitra azo tolotsaina avy amin'ny fanamasina manomboka iamahery ianao ialanao amin'izay ny fahazazana mitsidrananao amin'ny hariva ity ahita fahitana ianao resa fasoavana izany ampiasanao fomahery vakany Andriamanitra ary tahiry ianao amin'ny famantarana sy fananana izaniza na misamby ianao androany hariva mamoaka didy fa ho fanana ny fanana famosavy nasy manam-pahifananao zany izaniza nanosina anao vaako miozina menarasy sangana moramora ianao dia misora azy tikanao tena hivavaka amin'ny fona manontolo amin'izao fotoan'izao mianara hoe ianao mba mivavaka mifantoka tsara sady mivavaka mafy miresamin'Andriamanitra misaotra anao atompony amin'ny hafatrao vonina hoe zany ankatozy rehetra lazainao vonina hoe za tompony ampiatra ry zavatra rehetrarehetra zay natorinao anazy zay elabe zay vosakidagabababa makalakabosekendelobeso nobrige bosendarabaya makolege bosa brisekendereboye misopologo boshikaramato nebasakadabaye rikondorobosikedegebaya maparakadabobosekedegeba masikandalabaya bobosokodoboye rikabababababa wasekenderosha asanatunisfirmo tikenao mba tena iresaka amin'Andriamanitra tikenao mba ampiatra andesina tikenao tena itiny fa tsy adino aza reraka ianao mivavaka tereo mifananao ivavaka tereo mivatanao ivavaka okanao itiny am'teny tsy fantatry asandrako ny feonao olavamonderebesekedegebosa kazakadabaye misonderebossekidagababa mamparamondereboso nobigebosendalaba mazondolobosekedegebosa eregebamo okatopirekto anatin'io fanany fahalalana fanany fatakaran-javatra fanany fisena fanany voninahitra amin'Andriamanitra halleluja 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 asanatony feonao mivavainao resany tompo ianao zao okana hianatra fa hiresaka amin'Andriamanitra aza varina ohatra mbola tsy mahainanao mivavaka okanao hivavaka okanao hiresaka okanao tena hiteny halleluja sotra tompo makasitraka anao zao ndenganao zao avereny zavavako zao hoe raio misaotra anao a fa nomenao tolotsaina sy fahalalana androany amin'ny anaran'i Jesosy oka hiavao isan'andro ny fisainaka hiatsara isan'andro ny fisainaka hiavao isan'andro ny fahitana ao amin'ny tontolo ny fanahy esoroko ny voany rehetra zay manajamba fiminona endrika katarakta spirituel miala eo fiainaka zavavany amin'ny anaran'i Jesosy oka andrehan'Andriamanitra ny sofiko oka ahiratra amin'ny masom-panahiny oka halala ny foko amin'ny anaran'i Jesosy tandresa manomboka androany miseho amiko ny voninahitran'Andriamanitra tsy azo devolo fitara itsony aho satria voninany ankatovo amin'ny anaran'i Jesosy amin'ny anaran'i Jesosy lazao mafy hoe amen alleluja mazao toerana renao amen dia aza varina tsony rehefa tonga any an-trano fa mivavaha matetika revagna antsika io a amin'ny alina tahirin'ny fanamasina fa ianao tsy mahalala tahirin'ny fanamasina ianao fa ianao tsy mahafantatra mety possible ane ianao tsy mahay anao le matory igny ohatra misy olo mandondogna zany ambaravarany drivanao nefa ka raha tsisy olo mety tafaresaka amin'zaza madinika ianao nagnareo ngatakena nanana anao ngatakena le tavelany tany tsisy olona fa fanamasina izy io manaitra anao ary matetika le izy à même heure sabi tsika reo taitra amin'ny roa maraina amin'ny efatra maraina amin'ny telo maraina ohatra miverimberina le izy fa anao tsy manaiky an'le fitarian'ny fanamasina ianao fa leonao matory regny zavatra regny revagny mahatonga atsika tsy mety mahiratra le masom-panahy
rehefa mba hainao mba teriny fanamasina na mafy be amin'ny nofonao ary le tiatory fa miaritra ianao ary mitsokafinao vavanao hoe misaotra tompo ty atompo vonina miasa ato anatiko. Amen. Forsegna mihitsy le vatana. Fa io zany milaza aminao fa agnatin'iny semaine 2 semaines raha manaiky ohatr'izay ianao tonga dia voafolaka amin'izay vatanao io. Mora aminao amin'izay mandre an'Andriamanitra, mora aminao amin'izay mahita zava-panahy. Be da be amintsika ny ataon'Andriamanitra zavatra salamizany fa tsy mety amin'ny vatantsika lesy. Zay ngana tonga amin'ny Baiboly milaza hoe ny fanahy ozy izy mety fa ny nofo tsy manan-kery. Na dia zao fadikanina ataontsika zao marary eny tsy mihinan-kanina zany fa te hiaona amin'Andriamanitra ianao dia miaritra. Sa tsy marina zany e? Misy zavatra zany mila hiaretana zay anao vao mahita vokatra. Ny mpamboly zao misy zavatra hiaretana. Vehivavy teraka misy zavatra hiaretana. Ninona zavatra ataonao tsy maintsy misy zavatra hiaretana. Ka miresaka monde spirituel atsika misy zavatra hiaretana. Ka manomboka zao tena mba formé mihitsy ny tegnanao. Voalohany aloha hamaky Baiboly sady vavaka. Amen. Rehefa maheno toroteny zao dinio le izy avy reo dinina tonga any an-trano. Zay nge mahatonga anao forcenao mihitsy mba mandresanao te mahatonga any an-trano le izy averinao vakina. Manana mo ianao telefone nafahanao magnaraka amin'ny Facebook mba mijery amin'ny Facebook. Tsy afaka mijery amin'ny Facebook mijery amin'ny YouTube satria rehefa fampianaratsika reo mandeha amin'ny Facebook mandeha amin'ny YouTube. Ay tompony hainao. Tapenao fotsiny hoe jeune fraisana. Dia rehefa mba mahita an'iregny torotenitsika regny mba asivy commentaire ao. Amen. Mba miresaka ianao mba ahitan'ny olona satria raha voa nifanao manao commentaire zavatra anankiray dia voasignale ny namanao any hoe i Fabio Lao a commenté quelque chose dia taitra daholo ny olona hoe ino ndraiky raha ny commentény zany dia izy manokatra iny jerevany toroteny dia manomboka varigna izy. Zay zany ny antony anaovantsika anazy reo fa atsika be da be magnano Facebook amin'ny journée to vodiny ndraiky atondrony amin'ny storyny akeo fa tsy mba te hagnano publication raha mahakasiky Zagnahary izy. Ndia dia tsy haiko mihitsy arô anao ka tain'Andriamanitra anino ireo ny tokony partagentsika, ireo ny tokony aparitaka, ireo ny tokony asinao commentaire. Manao commentaire ianao any amin'ny YouTube, manao commentaire ianao amin'ny Facebook. Tain'i Jesosy ianao ary za mba tena mba mampirisika atsika zanak'izona zay mba magnano Facebook mba asio publication na fandaragna atsika ato agnatin'ny pagenao. Alléluia. Zany gago fa amiko amin'ny Facebook eo 5000 fa ndraindray na atsika amin'ny journée bery tsy magnano j'aime publication tsika 5000 ny amiko. Tain'ny tompony ianao ka azadigno zany zavatra zany mila mifantoka amin'ny zava-panahy tokony vonona ampandroso ny fanjakan'Andriamanitra. Anatanteraka